Miarabantsika rehetrarehetra manaraka an'ity vidéo ity izy ity moa zany zay vidéo karazana tutoriel kely ho an'ny olona rehetra izay maniry hanana an'ilay badge bleu. Iriko angamba fa inoko angambany fa mety mbola tsy tena betsaka ny gasy zany zay mba mitantara ohatr'izao zany hoe ahoana no azahoan'ny badge bleu de ho tantaraiko anareo ato anatin'ity vidéo ity zany ahoana ny azahoana an'le izy satria be da be ny nanontany anahy tao anatin'ny page de izy ity moa zany hitanareo amin'ny YouTube de hitanareo koa amin'ny groupe privé fa tsy ho partageko amina page fa izay manontany anahy ihany zany no afaka mijery an'ilay izy ao anatin'ilay groupe de mankasitraka anareo nanontany satria enoiko fa ohatr'izay za zany mahatsapa an'izay hoe ilaina ny mahafantatra satria mangetaheta ohatra anahy koa zao tamin'ny mbola tsy nalala de nangetaheta mba hafantatra de izay zany ny tsapako de izay mahatonga anahy mizara an'ilay izy fa tsy resaka hoe misy avantageko na ohatr'izany ilay izy fa de fitiavana mizara fotsiny zany. De voalohany indrindra aloha zany asehoko anareo inona le badge bleu. Le badge bleu zany de ity eto akaikin'ilay soratra hoe Manchester City ity Manchester City moa ny ekipa mbarefeko de ity no ataoko exemple eto. De ity badge bleu ity zany ny dikan'io zany de hoe confirmer Facebook zany fa tena page authentique zany hoe page ny Manchester City officiel zany ilay page zany hoe raha misy page hafa zany hoe Manchester City de tsisy an'io badge bleu de tsy izy zany zay tsy officiel fa ito ihany ny officiel zany hoe hoana io zany ny officiel tsy hitako moa zany zay tantaraina azy ankoatran'izay fa ny mahanana an'izy io zany de izay officiel ihany zany hoe raha misy page fosika zany de io ihany ny marina. Azonareo le izy io zany le badge bleu izay tadiavan'ny olona maromaro de izy io moa zany tsisy hoe mivarotra azy aloha tsisy hoe mivarotra azy aloha zany hoe raha ohatra zany nareo mahita amin'ny internet hoe zay mivarotra badge bleu de tsy possible zany gratuit io ary zay mangataka no mahazo ary zay mahafeno ny condition zay averiko ihany zay mangataka no mahazo an'le izy amin'ny Facebook ary zay mahafeno ny condition zay ihany zany no mahazo an'io fa tsisy mivarotra io n'aiza n'aiza fa any amin'ny Facebook ihany zany hoe raha misy olona miteny anao zany hoe fikafika de tsisy fikafika fa ianao fotsiny no miketrika de mahazo an'le izy zay zany no ho tantaraiko ato anatin'ity vidéo ity tsisy fikafika zany le izy tsy miteny hoe tsy maintsy mahazo an'io raha aorianan'ny fijerenao an'ity vidéo ity fa ianao no mamaritra an'izay mety ho lanjan'ny zay fahazahoana an'ilay badge izay. De tiako marihana moa zany fa za de manana bac plus 4 amin'ny communication zany hoe resaka communication zany no tena spécialitéako de za koa moa nanao ohatran'ny karazana ohatran'ny mba mahazo certificat amin'ny internet ireny mianatranatra an'ireny amin'ny resaka réseaux sociaux de zay no entiko miresaka aminareo androany de ny tenako moa zany tsy hoe mahay be fa mba mijery an'izay de mba tia mizara tahaka an'izay zany le izy de ankoatran'izay zany ireto avy ny karazana zavatra tsara ho fantarina zany ao anatin'ilay izy. Misy aloha ny atao hoe rehefa ao anatin'ny fangatahana le badge bleu zany nareo de misy condition vitsivitsy izay taken'ny Facebook ao anatin'izay zany mila nareo zany olona na entreprise ao anatina secteur anankiray zany hoe ohatra zany hoe i Ray Anna mpihira, i Anna mpanao politika de i Anna entreprise mpanao an'izao de zay zany no ilana an'le izy zany amin'izay. Ny badge bleu zany tsy omena ohatra hoe page mankafy foot ohatra zany le page de mitantara resaka foot eo de tsy manome an'izay na hoe resaka mime ohatra le page de tsy manome an'izay ny Facebook hoe badge bleu fa mila
misolo tena olona na misolo tena entreprise zay ihany no omen'ny Facebook an'le page bleu. Tsara ho fantatra aloha zany zay. De ankoatran'izay moa zany misy hoe gazety, misy eny ireny moa zany karazana entreprise ihany gazety sy ny sisa reny. De ankoatran'izay misy zavatra ito moa zany efa tantaraina teo le izy zany fa avy eo moa ny olona le izy somary compliqué kely ihany. Io efa tantaraiko teo ihany moa zany hoe représenter une personne, une entreprise ou une entité enregistrée réelle. Zay zany le izy. De unique zany le izy. Zany hoe olona ray. Zany hoe raha ohatra zany ianao olona ray ka manana page maromaro de page ray ihany no afaka mahazo page bleu. Ohatran'izay le izy. De ny complet zany zany hoe za moa zany rehefa misy olona manokatra page zao de za miconseiller foana hoe fenoy tsara daholo zay zavatra tokony ho fenoina ao anatin'le page fa tsy avela banga eo. Iny zany anisan'ny fijeren'ny Facebook fa tena matotra le olona ary tena vonona ny asa ao aminy. De io moa zany le farany tena sarotsarotra kely hoe célèbre na hoe malaza. Le malaza zany azavaiko kely manko izy io fa nisy olona niteny anah hoe misy olona somary tsisy dikany izy nefa mahazo an'le izy. Tsy hoe tsisy dikany moa zany fa tsy ohatr'izay filazany azy fa tsy tena hoe olona manao ahoana akory nefa mahazo an'le izy. Kanefa le izy tsy izay le izy. Ianao tsy hoe malaza eran-tany ohatra zay vao mahazo an'le izy fa malaza ao anatin'ny secteur misy anao. Ohatra hoe mpihira ianao zany de malaza ianao anatin'le izy. Ohatra hoe mpanao gazety ianao de malaza ianao anatin'le izy. Mpanao politika ianao de malaza ianao anatin'le izy. Zay fotsiny le izy zany. De zay zany no tena iasana. Ao anatin'ny réseaux sociaux moa zany de resaka izay manana talent naturel. Zay le izy. Zay manana talent naturel no tena omen'ny réseaux sociaux avantage. Zany hoe zay olona miketrika ao anatin'ilay réseaux sociaux zany no mahazo an'izay mety an'izay spotlight zay zany. Zay jiro zay zany. Fa tsy ho an'ny olona rehetra zany le izy fa ho an'ny olona zay mazoto miketrika. Zay zany le izy. Mila miketrika zany ianao ao anatin'ny internet indrindra satria réseaux sociaux le resaka. De ohatran'izay zany le izy de somary tantaraiko amin'izay zany somary surterrain-kely amin'izay zany no tantaraiko zao. Ohatra zany ianao hoe mpihira de mila malaza ianao anatin'ny secteur-ny mozika ohatra. Na ohatra ianao hoe inona koa ohatra personnalité publique zany ianao de mila malaza ianao zany amin'ny secteur misy anao hoe zay fotsiny le izy. De ahoana le atao hoe malaza? Ny atao hoe malaza zany de izao ny astuce, tsy astuce moa zany fa karazana zavatra jeren'ny Facebook ao anatin'izay critère izay. Azonareo? Facebook zany tsy mijery an'izay ao anaty Facebook. Anisan'le izy fa tsy mijery, tsy mikaonty be zany ny zavatra ao anatin'ny Facebook. Ndao lazaina ohatra ianao hoe tena 1 million d'abonnés ianao atao Facebook kanefa ianao tsisy miresaka anao any ivelan'ny Facebook de tsy ahazo page bleu mihitsy ianao. Azonao? Tsy mikaonty zany ilay resaka abonné aloha atao amin'ny Facebook. Zany hoe na 1000 abonné ary ianao de efa afaka mangataka an'io mety hoe be mpanaraka be ianao any amin'ny réseaux sociaux hafa fa atao amin'ny Facebook ianao 1000 abonné. De ohatr'izay le izy. Tsy mijery be ny atao amin'ny Facebook zany Facebook rehefa manao an'le izy. Fa ny any ivelan'ny Facebook, io moa le olantsika kely eto Madagasikara foana hoe matetika zany ny eto Madagasikara de ny ato amin'ny Facebook ny tena mandefa ny any ivelany ohatra tsy tena ketriketrehan'ny sasany. Fa zay zany ny tena jeren'ny Facebook. Ny any ivelany zany ohatra zany ianao hoe ianao zany ohatra zany mpihira de jeren'ny Facebook hoe ahoana ny hiran'izany olona zany ao amin'ny YouTube, be mpanaraka ve izy ao amin'ny YouTube, be mpanaraka ve izy ao amin'ny Instagram, be raha ohatra atao recherche eo amin'ny Google ve izy de mipoitra eo ny anarany, ohatran'izay le izy zany.
dia ny lien na réseaux sociaux anao hafa zany a no ampiarahana am'le izy. De ankoatran'izay izay tena mahomby, tsy hoe mahomby moa zany fa zay ny tena jereny hoe ianao ve resahan'ny presse, resahan'ny mpanao gazety ve ianao? Ohatra hoe misy sitina gazety de hita ao ianao, ohatr'izay zany no tena tadiavan'ny Facebook am'le fangatahana le badge bleu. De jereny ao ianao zany hoe mipoitra ao ve zany lay olona ity olona mangataka azy ity de iny zany no anekena sy tsy anekena an'le izy. Zany rehetrarehetra zany moa zany tantaraiko anareo satria zavatra realista kokoa zany tantaraiko zany fa tsy mivarotra nofinofy tsy mivarotra nofinofy fa zavatra realista zany hoe raha te hanana badge bleu zany de mila miketrika ao anatin'ilay zavatra tianao, de iny zany no mahatonga an'le izy tsikelikely. Aza eritreretina be akory ary hoe mila badge bleu anao de zay foana no ataonao an-tsaina fa ataovy le ketrika anao de tonga ho azy hoe le badge bleu, ohatran'izay le izy. De avy eo amin'izay moa meno an'le formulaire tsika misy an'io lien io ataoko eo ambany eo de afaka idiranao de misy hoe anty remplir ce formulaire de klikenao io, sokafanao eo akaiky eo atao amin'ny ordi aloha le izy azafady de sokafanao eo akaiky eo ny compte Facebook-nao de sokafanao io lien io de misy an'ity hoe remplir ce formulaire de izay zany no atao. Io zany ny condition rehetrarehetra rehefa vory zay rehetrarehetra zay de afaka miditra ao anatin'io ianao de mila atao scanena ny raha olona ianao de mila scanena ny CIN anao na passeport ray am'izay zay mety aminao de raha ohatra entreprise ianao de mila homanina scanena daholo izay document rehetrarehetra momba an'izay entreprise-nao zay de miditra ao anatin'ny remplir ce formulaire aritsika zao. De ao anatin'izany moa zany misy matetika moa zany le profil azo certifiena fa page aloha zany resahantsika eto, fa ny profil somary sarotsarotra satria ho anjareo efa malaza any an-dafy any reny fa page no resahantsika eto de io zao ohatra maketo am'le hoe page de cochena ilay page de misy page ao misy karazana page zany nenazy zany ty za moa zany manana page hafa sy page n'ity namako ty de afaka tsindriana le izy, tsindriana le pagenao zany. De mety daholo ke moa le izy zany na permis de conduire na passeport na CIN de reto moa le hoe ho an'ny entreprise misy déclaration fiscale sy facture de service récente statut de société, reny zany le izy de ampidirina zany le izy, ampidirina zany zay zavatra ny scanena zay de io am'izay ozy izy miteny izy hoe aseho ihanazy ary hoe olona malaza ianao na olona manana ny autorité ao anatin'ny secteur-anao zany misy intérêt public, zany hoe ny réputation anao indrindra ao anaty internet zany no tena jeren'ny Facebook de ianao zany no mijery hoe ohatra hoe ao anatin'ny mozika ianao ohatra na ohatra hoe ao anatin'ny gouvernement ianao ohatra na mpanao politika na mpanao sport ianao atleta na ohatra hoe gamer ianao ohatra tsy fantatro na créateur ianao na influenceur ohatrohatr'izany zany de zay zany no tsindrinao. Raha mieritreritra moa ianao hoe malaza ianao ka misy zavatra hafa tianao atao anatin'le izy de tsindriana eo. De ampidirina moa zany ny pays avy eo ohatra hoe Madagasikara de décrivenao eo zany hoe ohatry ny ahoana ny olona manaraka anao, inona ny zavatra mahaliana azy ao anatin'ny page-nao. De afaka soratanao eto ambany moa zany ohatra hoe pseudonyme-nao ohatra zany hoe Raio na Rayane tsy haiko de iny ataonao nefa ny anaranao feno ohatra hoe Rakoto zao de fenonao eo ny anaranao feno izay ahafantarana anao koa. Reto am'izay ilay lien niresahantsika teo. Reto am'izay le lien niresahantsika teo zany hoe raha ohatra zany ianao ohatra hoe manana lien ohatra hoe Twitter, Instagram izay hitanao fa be mpanaraka ianao any tsy voatery izay koa na koa ohatra hoe mipoitra tamina gazety ianao misy interview misy presse miresaka anao de ataonao eo daholo izay lien rehetrarehetra izay
Ohatra hoe any amin'ny TikTok ianao misy mpanaraka be da be, afaka ataonao eo daholo zany. Zay zany a no anehoana ny Facebook fa hoe mendrika an'ilay page bleu ianao, de avy eo envoyer le izy, de alefa le izy de miandry an'izay valiny eo. Mety mamaly izy hoe tsy mety, mety mamaly izy hoe OK, tsy maninona fa raha ohatra hoe mbola tsy manaiky izy de ataovy ihany aloha zay ataonao, tohizo ihany zay tokony ataonao, manaova mipoitra amina gazety, manaova mipoitra amina io moa zany ohatr'izany daholo ny olona malaza fa tsisy fikafika zany ny olona malaza na ny ivelany ary de manana agent mihitsy izy mikarakara anazy mipoitra any anatina gazety ohatra na magazinina, de reny no miketrika an'izany. Normal zany, tsisy zavatra fikafika zany fa ohatr'izany daholo ny ataon'ny olona rehetrarehetra eran-tany. Zany hoe ianao afaka miady ianao mipoitra any amina gazety sy ny sisa satria ianao olona miketrika, ohatr'izay le izy zany. Ny olona miketrika zany no tena tian'ny Facebook no omen'ny Facebook an'ireny. De ohatran'izay le izy de ankoatran'izay moa zany no tiako resahana koa hoe aza de marina fa samy te hahazo an'le izy daholo fa aza tena mijery be an'izay fa aza variana amin'izay fa niketrika anao toy izy foana fa za raha milaza anao fa mety Facebook indray ny tenanao sao de omena page bleu anao rehefa tena mandeha tsara le zavatra ataonao, de ohatran'izay fotsiny le izy ry zareo de ohatran'izay. Inona koa ny azoko tantaraina ankoatran'izay, de zay angambany ry zareo. Sao de misy adino kely fotsiny io zany tsisy hoe magie fa isika fotsiny zany no mijery anazy hoe ianao mety tsy fantatr'olona be ohatra eto Madagasikara, ianao mety tsy fantatr'olona be ohatra any ivelany fa ianao miketrika ato anatin'ny internet, ohatra hoe manana service ianao na misy zavatra ataonao zany ato de afaka jerena ato amin'ny internet zany, mety manana site web ianao mety ohatrohatr'izany rehetrarehetra zany azo atao eo daholo de zay fotsiny ny aseho amin'ny Facebook fa ohatran'izay ianao. De rehefa tapena eo amin'ny Google ohatra de inona no mipoitra momba anao de reny no tena jeren'ny Facebook zany hoe mendrika an'izay ve ty olona ty hoe manana page bleu. Ohatran'izay le resaka page bleu ry zareo de mankasitraka anareo jery hatramin'ny farany ny tantaraiko iny moa zany tsisy hoe fikafika inona fa zavatra realista tsara no tantaraiko anareo de tsy handainga aminareo koa hoe ohatr'izao sy ohatr'izao fa ohatran'izay no fomba ahazahoana anazy de anjaranao no miketrika, anjaranao no manao zay mampandeha ny activité anao de tonga ho azy eo ihany ny page bleu. De mankasitraka anareo jery hatramin'ny farany de izy ity moa zany ho an'izay mijery azy ihany moa zany mahita azy fa tsy de tena ataoko amin'ny Facebook loatra fa tsy de tiako hoe atao ao fa amin'ny YouTube sy amin'ny groupe Facebook manokana izay mihidy, izay ihany no misy anazy. De mirary soa anareo rehetrarehetra ary mandram-pionandray amina tutoriel manaraka.